zakamiazava mitsangana ianao iza. misaotra anao zahay ry Andriamanitra raha eo no ny habe ny fitiavanao sy ny famondram-ponao tsy mitsahatra arotsaka ao aminay isan'andro. Fa omenao ity fotoana ity izay anatonanay anao ary hamahananao anay amin'ny teninao ary hanomezanao anay koa ny sakramentanao masina. Misaotra anao izay fanahy masinao no hanomezanao anay izany fonay izany ao anatinay satria raha tsy ianao no miasa dia toy ny tany karakaina mandrakariva ny fiainanay, tsy mba misy fanantenana, tsy mba misy fifaliana na fiadanam-po mety ho very hevitra amin'ity fiainanay ity izahay. Misaotra indrindra fanahy masinao no ny fananaranao anay sy ny fampianaranao anay, mangataka anao izay amin'ity androanao ity ny anokafanao ny masom-panahinay ahitanay tokoa izany harena sarobidy izany ka iraketan'izany ao anatin'ny fonay amin'ity androanao ity. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao, ny anaranao mavonjy no angatana izany ry Jesosy Kristy avy any Nazareta ao. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny izao alahady fahaenina manaraka amin'ny Pasika izao dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona ao amin'ny toko 5:10 ny 2:4 ka mitsahatra hatramin'ny toko 6:40 ny 2:4. Jaona toko 5:10 vakitsika manomboka amin'ny 2:4 dia mitohy amin'ny toko 6:40 ka hatrany amin'ny 2:4. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy: raha tonga ny mpananatra izay raiko aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafotoina anareo. Androaka anareo hiala amin'ny sinagogy izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Fa izay no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga amin'ny fotoan'andro. Fa izaho efa nilaza izany taminareo ary tsy mba nolazaiko taminareo tamin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanahy masina vavolombelona hanambara hoy Jesosy eto, dia hanambara azy. Ary tohizany amin'ny hoe hianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika ny fisiany izany atao hoe vavolombelona izany, raha fa sendra zavatra sarotra ka mila izay hanapirofo ny amin'ny fahamarinana isika. Fa eto amin'ity teksta izay ambaran'i Jesosy ity dia ambarany mazava tsara fa ny fanahy masina izay hirahiny ho avy dia hanambara azy koa. Ary tsy hanambara zavatra hafa mihoatra noho izay efa nambarany amin'i Jesosy izy, fa hanazava ary hanamafy orina tsara ny fampianarana rehetra sy ny fanazavana rehetra izay nentan'i Jesosy izany fanahy masina izany. No ilazany ny soratra masina azy, raha ny teny fototra moa no ilazany azy dia adika ny tekstantsika atony amin'ny hoe parakleto ery amin'ny Jaona toko 4:10 ny 2:4 no ahitantsika an'izany. Ny ilazany Jesosy hoe ary izaho mangataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra. Ary ilay mpananatra voalaza ery ambany ery dia ny parakleto no ilazany azy. Manana asa be dehibe izany parakleto izany dia ny teksta eto ihany no vakitsika milaza hoe mpanampy, mpampahery, solovava, ary ny ilazany Jesosy azy eto hoe mpananatra. Mpananatra moa tsy hoe miandry anao hanao fahadisoana izy vao hanitsy anao, hikapoka anao, tsy izany ny tena lanjan'ny mpananatra eto, fa manitsy anao ho amin'ny fahamarinana. Ary raha
jerentsika ny ary amin'ny epistily voalohany soratany Jaona toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa dia ny andininy voalohany dia zao no ambarany Jaona ao, maraisaka amin'ireo mpianany izy na ireo mpiaino azy dia hoy Jaona hoe anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Manana solovava isika ao amin'ny ray izay misolo tenantsika, misolovava antsika. Ahoana no ilazan'ilay solovava ery ambany ery, ny hevitr'ilay solovava dia mifandray indrindra amin'ilay nazavaina amintsika teo ny amin'ny hoe parakleto no asany. Dia ny voalaza eo raha mijery ny fanazavana ery ambanitsika dia manondro an Jesosy ny parakleto. Dia io no voalaza eo hoe parakleto dia zahao izy ny ary amin'ny Jaona toko 7:4-5. Tsy zavatra mifanohitra amin'ny Jesosy sy ny fanahy masina, fa Jesosy dia atao hoe parakleto ary ny fanahy masina mbola atao ihany koa hoe parakleto. Eto zany dia efa manomana antsika na manomana ny mpianan Jesosy ny amin'ny fahatanteran'ilay fisian'Andriamanitra trinité ho atsika, fa tsy hafa ny fanahy masina fa ilay Andriamanitra telo, mamen'ilay telo izay ray ambarany ten'Andriamanitra amintsika. Tsy mety tsy azo mpianatra ny fanazavan'i Jesosy eto satria tsy mbola noraisin'izy ireo ny fanahy masina ary mbola sarotra amin'ny fampianarana izay lazain'i Jesosy eto. Fa isika ankehitriny no sambatra satria efa mazava amintsika ny zavatra nazavain'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra ka ny soratany dia voaraintsika ary ny anjarantsika dia ny mandinika ny zavatra nambarany fanahy masina amintsika. Isika matetika tsy dia manavanana antsika loatra ny miresaka toy ny miresaka amin'i Jesosy ny amin'ny fanahy masina satria manana foto-kevitra maha-olombelona ihany isika, ka ilazantsika ny fanahy masina toy ny hoe hery fotsiny ihany izy, toy ny hery fotsiny ihany no andraisantsika ny fanahy masina. Ary indraindray dia heveriny olona ho latsadatsaka ny amin'i Jesosy ny fanahy masina. Tsia mitovy lenta amin'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina. Jesosy aza rehefa miresaka averimberina matetika ombeniny amin'ny hoe izay miteny ratsy ny zanak'olona hoy Jesosy, ny tenany zany mbola azo famelan-keloko, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina tsy ahazo famindrampo mihitsy. Zavatra lehibe izany, tsara ho fantatritsika fa isika rehetrarehetra zao tsisy nahitan Jesosy na iray aza, tsisy nahita ny fanerasera tamin'i Jesosy na iray aza. Ireto mpianatra reto no lazain'i Jesosy eto hoe ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany dia nahitan Jesosy, kanefa Jesosy milaza amin'ny teksta amin'ny toy ny raha toizantsika famakina an'ity Jaona 5:20 ty dia hoe Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy miala aho dia tsy ho tonga aminareo ny fanahy masina, ny fanahy fahamarinana, ny fanahy ny fahendrena, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny sisa. Io fanahy masina io no manohy ny asa ny Jesosy ao am-pon'ny olona rehetra. Raha isika zao miteny manao, raha isika zao mandray ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo ny tempolin'Andriamanitra, dia Andriamanitra iza moa no ato anatin'ny foko, ary Andriamanitra iza no anatin'ny fonareo? Aiza Andriamanitra? Tsy hitantsika maso izy, kanefa izy efa nanome toko hoe amin'izay angonandroana telo amin'ny anarako Jesosy dia ofovoany aho. Dia isika amin'ity andro anio ity maro ny fiangonana misokatra mivavaka amin'i Jesosy, dia aiza marina no misy an'i Jesosy? Eto ve izany amin'ny fiangonana hafa? Raha eto Jesosy dia tsy any amin'ny fiangonana hafa. Ahoana no hinoantsika an'izany rehetrarehetra zany? Izay no mahasarotra ny fandraisana amam-bolony fotsiny ihany ny tenin'Andriamanitra raha tsy
ao ny fanahy masina mampianatra atsika hanaiky, mampianatra atsika manome atoky atsika fa eo amin'ny misy atsika Andriamanitra. Ary ambaran Jesosy amin'ny toko 4:12 eto, raha jerentsika ny 7:20 dia mazava tsara no ilazany hoe tsy hamelanao na hamelanareo ho kamboty aho, hankaty aminareo aho hoy Jesosy. Nefa izy manao handeha. Tsika moa tsy nankalaza n'ilay alakamisy masina andron'ny akarana. Zay somary banga amin'ny fotoanantsika. Tsy nankalaza ny fiakaran Jesosy tany an-danitra isika. Noho ny antony manokana moa zany tsy afahantsika manao an'izany. Fa andro lehibe, fotoana anankiray lehibe izay nilazany Jesosy hoe mahatsara anareo fialako, dia io izy niakatra any an-danitra amin'io alakamisy masina io. Amin'io fotoana io ny mpianatra nijery azy miandrandra fotsiny dia toy ny kamboty nilaozan'ilay Jesosy izay nomba azy mandrakariva, dia toy ny ho very hevitra feno tahotra. Kanefa Jesosy tamin'io nanome toky azy, aza miala ao Jerosalema ianareo, mandra-pandraisanareo ny fanahy masina, mandra-pandrainareo ny fanahy masina. Ary ambarany eo amin'izay hoe ho vavolombeloko ianareo manomboka ao Jerosalema ka hatrany Jodia ka hatramin'ny Samaria hatramin'ny farany tany. Dia tsika zao tonga aty amin'ny farany tany. Ho vavolombeloko ianareo. Io no mombaran Jesosy eto amin'ity texte ity. Ianareo koa no vavolombelo. Hanao ino? Tsy ho vavolombelona fotsiny ho amin'izao, fa manana mission. Dia ny hanambara an Jesosy koa isika. Iza no ampianatra atsika? Iza no mehery anao hanananao fahasahina? Hanambaran Jesosy raha ny herinao rery ihany, na ny fahaizanao irery ihany, na ny tanjakao rery ihany, tsy manana hery ahafahana manambaran Jesosy ianao raha tsy ao ny fanahy masina. Tsarovinareo tsara fa tamin'ny fotoana nandeha namononan Jesosy tany am-pasana, nihidy an-trano ny mpianatra, natahotra, natao mafy ny hidim-baravarana, ndrao samborona tahaka an Jesosy ireo ho vonoina. Tsy mbola nandray ny fanahy masina izy ireo ka dia feno tahotra sy orohoro, very hevitra. Izany no fiainan'ny olona tsy manana ny fanahy masina. Na dia mandeha miriarieny an-dalana eny ianao dia tahaka ny olona feno tahotra, very hevitra, tsy mba manana fanantenana. Ny olona tsy manana ny fanahy masina. Fa ho tsaroantsika tsara amin'ny fotoana nandraisan'ny mpianatra amin'ny fanahy masina, voalaza ny apôstôly toko 12. Azafady asan'ny apôstôly toko 12, izay nilatsahan'ny fanahy masina. Rehefa nandray ny fanahy masina izy ireo, araka nilazainy Jesosy hoe handray ny fanahy masina ianareo, ny hery, hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina, dia nisokatra ny varavarana, tsy nihidy intsony izy ireo fa lasa nitory ny tenin'Andriamanitra teny tontolo eny. Iza nanome azy ireo an'izany fahasahina zany? Iza nanome azy ireo ny famahana ny lelaka na fahanitory ny filazantsara amin'ny fiteny maro samihafa, ka nilazan'ny olona hoe mamindovay reto olona reto fa mirediredy manao teny isan-karazany. Io moa fomba fitsika any Madagasikara any, mahita an'ireny olona ireny rehefa misotro toaka kely dia mamimamy dia mivadika ny lela, lasa manao teny frantsay tampoka. Dia tahaka an'izany no heveran'ny olona ny mpianatra tamin'ny fotoan'andro hoe mamindovay vao maraina reto. Dia hoy ny mpianatra hoe vao amin'ny andro ora fahasivy ane izao, tsy mbola mamo zany zahay, fa ny fanahy masina no nampiteny azy ireo ka namahany lela, nahafahany niteny amin'ny fiteny mihoatra ny 12 fiteny pirenena samihafa no tenenan'izy ireo. Ary nazava ny zavatra nolazainy, fa nanondro ary nanazavany amin'ny hoe iny Kristy Jesosy nomboanareo tamin'ny azo fijaliana iny. Iny no ataon'Andriamanitra ho famonjena ho atsika amin'izao andro ankehitriny izao, ary isika dia mandova izany fanambarana izany. Ary tsy miova io mission io mission hanambarany amin'i Jesosy, fa izy no mpanjaka, izy no mpamonjy izao tontolo izao. Izay ihany angeny tena votoatan'ny Baiboly.
Tsy misy zavatra hafa afa tsy ny hahafantara sy hahalalan'ny olona fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana ety ambany masoandro nomena ny olona azona famonjena hafa tsy Jesosy Kristy. Izy no anambaran'izany amin'ny olona rehetrarehetra. Ny olona nandray ny fanahy masina irery ihany no hanana fahasahiana anambaran'izany. Tsy amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny asany koa. Fa mety ianao tsy havanana amin'ny fitoriteny, mety ianao tsy havanana amin'ny fahaizana mandahateny, fa amin'ny asanao koa ianao dia vavolombelona manambara, manao ny asa toy ny ho an'Andriamanitra. Amin'ny asa izay ametrahan'Andriamanitra anao, aza mieritreritra ianao fa hoe asan'izao tontolo izao ity. Tsia, fa eo ianao no asain'Andriamanitra hijoro ho vavolombelony fahazavany amin'ny asa izay ataonao. Tsy mba olona kizitiny ianao, tsy mba olona tsy manam-pitiavana ianao, fa ianao napetraka Jesosy Kristy eo amin'ny toerana io. Tsy kisendrasendra ianao no eo, tsy kisendrasendra ianao no aty, tsy kisendrasendra ianao amin'ny posta izay metrahan'Andriamanitra anao, fa eo ianao no irahan'Andriamanitra ho vavolombeloko hoy Jesosy. Hanambara ahy koa fa izay rehetra nandray ny fanahy masina no vavolombelon Jesosy hanambara. Fa ny olona tsy mandray ny fanahy masina, hataony ahoana no hanambarany amin'i Jesosy? Inona no hambarany amin'i Jesosy? Hataony toy ny anganongano fotsiny ihany. Ary ny tena loza amin'ny andro iainantsika ankehitriny rehefa tsy mijoro isika sy manambara isika izay manana ny fahamarinana, dia ho avy izao tontolo izao hamorona angano izy ny amin'i Jesosy. Amboamboariny ataony anganongano iny, anaovany tantara foroporonina ny amin'i Jesosy, dia farany lasa maty ny fahamarinana, fa lasa angano. Ary dia hoy ny olona hoe io ange anganongano fotsiny ihany io, ka avy amin'ny anganongano foroniny tsininy, dia lasa toy ny angano Jesosy. Ampitoviziny amin'ny karazana tantara isan-karazany rehetrarehetra ribaribia sy ny sisa io, dia farany maty ny fahamarinana. Fa Andriamanitra tsy ho fatina oviana oviana, fa manana antsika izy, manana anao Jesosy. Nomeny fanahy ny fitiavana ianao, ary fanahy mahery ho isoratra masina. Nomena anao fa tsy fanahy kanosa, tsy fanahy ny sarotahotra, tsy fanahy ny olona sarokenatra. Nomen'Andriamanitra anao fa fanahy mahery sy fitiavana. Ary araka ny efa nazavaina tamintsika teo, tsy voatery ange ianao hanangana pilipitra amin'ny toeram-piasanao, eto hanambaran Jesosy, tsy voatery hanao an'izany ianao, fa amin'ny asanao rehetra dia vavolombelona hanambara ianao. Aza mieritreritra hoe misy ny lehibenao ianao vao mody miseho manao asa tsara. Tsy izany, fiatsaram-bela tsy izany. Fa na tsy misy mijery ianao, na tsy misy superviseur aza ianao ao, ataovy ny asa toy ny ho an'ny tompo, fa izany no fijoroana vavolombelona. Ataovy am-pifaliana, ataovy am-pitiavana, ataovy amin'ny fanetretena, fa Jesosy Andriamanitra. Mba eritrereto tsara ilay sary an-tsaina izany hoe Andriamanitra no nidina ho lasa mpanompo. Sarotra amintsika reto hoe directeur ao dia andehanao ataovy ny ménage. Sarotsarotra ihany za hoe mba directeur ary dia hanao an'ity ménage ity. Ataovy am-pitiavana, amin'ny fanetretena, fa Jesosy ilay Andriamanitra aza nanasa ny tongotrao, nidina ambany nanasa ny tongotrao, dia nataony am-pitiavana izany Jesosy hoe izay ataoko ankehitriny tsy fantatrareo, fa mbola ho fantatrareo rahatra izay ny fanetretena. Na inona ataonao, ataovy toy ny ho an'ny tompo. Ho gaga ny olona hijery hoe hafa ity olona ity, hafa raha samy hafa amin'ny olona rehetra, ity olona anankiray ity. Faly lalandava izy manao ny asa,
tsy mastresse na mikropaka na kivy na za mahita an'le mpiaramiasa reny mahita miteny ratsy foana izy isaky ny misokatra ny vava dia teny ratsy foana manaraka ao dia gaga ianao hoe ahoana ary ny fiainan'itony olona tony. Marary izy raha vao tsy miteny ratsy kely fa isika tsy mba izany fa ianao no fahazavany izao tontolo izao. Ianao no men'Andriamanitra ny fanahy masina ho tsarovantsika izany amin'ny heriny anio ny mahasarobidi ny fananana ny fanahy masina mampiseho fa na aiza ianao tsy irery ianao fa eo Jesosy ao ny fanahy masina ao ny ray monina ao anatinao. Tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ianareo, tsy fantatrareo fa tempolon'ny fanahy masina ianao. Zay mampalahelo zay zavatra mety tsy zaka ny fanahy masina fotsiny eo amin'ny tenanao dia ny fahotana. Raha manota ianao dia malahelo ny fanahy masina. Ary io no anaran'ny ireo apôstôly ny mpianatra fahiny manao hoe aza mampalahelo ny fanahy masina zay nanisina tombo-kase anareo. Nomen'Andriamanitra anao ny fanahy masina, nomen'Andriamanitra anao ny fanahiny, monina aminao ilay fanahy masina, ilay Andriamanitra mampianatra anao, miteny aminao, mampahery anao, tsy mamela anao hiady rery izy raha sendra ny zavatra sarotra ianao. Na io lazain'i Jesosy eo na dia hatolo ny ari aza ianareo no heveriny fa izany ny fanompoam-pivavahana taloha manko dia nanana fahefana be mampamono olona mihitsy. Dia izay lazain'i Jesosy hoe na dia hatolo ny aza ianareo ary amin'ny fampahoriana dia aza matahotra, aza mivadi-po. Fa ny tompo momba anareo. Andriamanitra tsy mba mandainga, Andriamanitra tsy mba miova amin'ny teniny lazainy fa mampahery anareo hatrany izy. Sambatra isika manana ny fanahy masina, sambatra ianao raha manaiky hitoera ny fanahy masina, hiasa ny fanahy masina. Sambatra ianao raha manaiky hihaino ny feon'ny fanahy masina, tsy ny feon'ny fieritreretana fa ny feon'ny fanahy masina. Mampianatra atsika mba handeha amin'ny fahazavana tahaka an'izay nandehanan'i Kristy Jesosy. Izay ty ahy Jesosy, ny asa ataoko no ataony koa. Dia mahereza indrindra ary aza matahotra fa ny tompo momba anao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova efa miposaka amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.